Nanomboka ny talata fafolo ny volana desambra lasa teo kosa ka hatramin'ny talata 17 desambra ho avy izao ny faritra dia any amin'ny faritra Itasy indray no raisiny KNAPS Antanana mandritra ny fitetezam-bohitra izay ataony izy ireo tao amin'ny distrika Antsovanandriana moa no nanomboana izany efajato mahery ary ireo mpampianatra frama iantoan'ny fanjakana no nikarakaray ny tahindrim-pirenena. Tsy atona ny efitrano nandraisan'ireo mpampianatra frama teto Soavinandriana. Atretỳ an-tokotany ireo maître frama tonga amin'ny antson tahim-pirenena. Tanjon'ny KNAPS amin'ny guichet forain toy izao ny hanomezan'ireo mpampianatra frama sy ny fianakaviany zony. Isan'izany ny fanampiana ny fianakaviany toy ny volanjaza izay isan'ny betsaka mpanao nandritra ny guichet forain. Ity zao taratasy momba ny KNAPS zao ty fenoana eto ty. Raha ny tombontsoa ho an'ny tenako manokana zany zao dia fantatra hoe misy tombontsoa ho an'ny ankizy sy ny ao amin'ny tokantrano satria izy ireo manome ny volanjaza sy ny fanampin'izay araka ny zavatra ilainao azy eo dia misy tombontsoa an'ala izy. Maro amin'ireo mpampianatra frama ny samba vohitra KNAPS ary tsy ireo atona fanjakana